Amen. Ny loha hevitry ny tenin'Andriamanitra androany tsika moa tamin'ny lahady niara-nianatra hoe olona izay tadiavin'Andriamanitra. Aoka ianao olona tadiavin'Andriamanitra, minao fa tadidinao zay, tadidinareo ve zay? Dia ny anarantsika mianatra androany dia ny kristianina sy ny vola. Vola. Ny vola le eritreretinao mihitsy. Ny pasteur dia mazana sahirakirana ihany raha vao hoe miresaka vola. Io resaka io ohatran'ny tao lasa resaka fady, tsy azo resahana, tsy tena mety loatra amin'ny olona, tsy tian'ny olona renesina sy ny sisa fa zao anefa ny tiako tenenina aminao hoe Andriamanitra dia miresaka momba ny vola, ny harena ao anatin'ny Baiboly. Ny Baiboly zao dia miresaka momba ny vavaka. Dia raha ohatra ka hoe mba handeha anisitsika raha manam-potoana ianao dia mba isao zay dia tenenao any isany rehefa avy hoe firy ny verset biblika miresaka momba ny vavaka ao anatin'ny Baiboly. Misy be dia be fa efa nisy olona nanisa dia nahita izy hoe misy verset 500 500 verset miresaka momba ny vavaka ao anatin'ny Baiboly. Zany hoe tena zava-dehibe ny vavaka. Ataon'Andriamanitra tsy zavatra maivana mihitsy hoe tsy afaka misaraka amin'ny tena fiainana kristianina marina, zany hoe mivavaka zany ny 500 voaresaka. Fa mahagaga nefa fa ny vola, ny harena momba ny sy ny manodidina azy dia voaresaka inny 300 2300 verset mikasika ny vola sy ny harena. Ny dikan'izay dia hoe tsy manan-danja noho ny vola akory ny vavaka, sao dia efa isy indray zany handray an'izay. Fa ny dikan'izay dia hoe tena tian'Andriamanitra ampianarina mihitsy tsika hoe inona no tokony ataontsika ao anatrehan'ny vola, inona no tokony ataontsika ao anatrehan'ny harena, inona no tokony ho toe-tsain'ny kristianina eo anatrehan'ny vola. Zay no mahatonga hoe za tsy mananolana mihitsy mampianatra sy mitory koa ny Baiboly ary ny 300 miresaka azoko. Ny tsy firesahako an'izany raha ny tena marina dia midika hoe misy soratra masina 300 tsy ampiasaiko mihitsy. Azonareo le izy. Dia izay indrindra no ndeha mba hiresahantsika azy androany. Azo resahana tsara mihitsy zany amin'ity androany ity. Ndao hamakytsika raha ohatra ka manana Baiboly ianao, Matthieu 9, Matthieu 9 dia ny 9:20 ka hatramin'ny 1:20 ny rahantsika mba mijery vetivety androany. Matthieu 9 dia ny 9:20 ka hatramin'ny 1:20. Tsy hitako ny Baiboliko dia mba manasa olona anankiray hamaky azy mafy be aloha mandrapatonga ny Baiboliko azafady tompoko. Matthieu 9 Matthieu 9 dia ny 9:20 ka hatramin'ny 1:20 dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hitantsika. Nahita daholo ve? Eny ary. Ozy izy, aza miary harena ho anareo etỳ tany, izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manamby trano sy mangalatra. Fa miary harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamby trano na mangalatra. Fa izay toeran'ny harenao dia any koa ny fonao. Amen. Miresaka zavatra anankiroa Jesosy eo. Voalohany dia le antsoiny hoe harena etỳ tany, le volanao io zany, ny volamenanao zany, ny fanananao zany. Dia ny zavatra anankiray resahany koa eo andanin'izay dia le harena any an-danitra, izay teneniny hoe harena maharitra mandrakizay. Tsy misy mpangalatra, tsy misy kalalao manimba, tsy misy olona afaka mangalatra azy, tsy afaka mandroba azy. Le eto an-tany dia misy afaka mangalatra, mety simba, mety loha ny dikan'izany dia hoe tsy maharitra, tsy azo antoka, tsy maharitra. Fa le harena any an-danitra kosa dia maharitra mandrakizay. Ary zay ny zavatra voalohany indrindra, zay aloha tsara ho fantatrao hoe ninona harenan'ny olona anankiray eto an-tany dia zavatra tsy maharitra zany. Ninona volanana ny olona anankiray tsy maharitra zany.
Za moa sady manao sangisangy zari-tenany ihany no miresaka amintsika matetika mazana hoe ianao rehefa maty a dia tsisy camion any déménagement manaraka anao, hoe manaraka daholo ny compte CCP, ny livret A, ny volamena, ny famataranandro sy ny sisa. Tsisy afaka manaraka anao any ekotry zany satria arena mandalo, arena tsy maharitra. Tena zava-dehibe zany ho atsika. Aoka ianao a tsy le kristianina hoe iraikitra be amin'ny arenan'ny tany, fa tokony iraikitra amin'ny arenany an-danitra ianao. Tokony iraikitra amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny etỳ tany ihany. Indraindray misy fotoana tena ny zavatra ny tany tena ilofosantsika mafy, nefa io ane mandalo e. Ninona ne ezaka ataonao sy ny sisa mandalo, tsy maharitra mandrakizay io. Misy kalalao manimby io, misy mpangalatra manamtrano, tsy maharitra io. Fa ny arena any an-danitra kosa raha any ny tena saintsaininao, any ny fonao, dia azonao antoka hoe maharitra mandrakizay. Amen. Zay zany ny tena zava-dehibe, hoe ianao manan-karena ara-panahy. Amen. Tenenina manao hoe ianao ilaina tena manan-karena ara-panahy. Amen. Zay ny zava-dehibe zay. Ratsy be zany hoe manan-karena ianao eto an-tany, manam-bola ianao, manana ny zavatra rehetra, nefa farany zay farahidina ianao amin'ny ara-panahy, tsy manana ninninina ianao, alao tena hoe mahanitra, tena mitrongo vovoka mihitsy eto tany a, dia manan-karena ny an-danitra. Satria io ny maharitra mandrakizay. Io le tena arena io. Aoka ny fonao, any tena misy ny fonao, aza raikitra eto ny fonao. Amen. Ozy ny bokin'ny Hiobo le raha tonga ny arena dia aza vela miraikitra amin'ny fonao. Fa aoka ny fonao any an-danitra. Satria izay tena misy ny heverina ho arena dia any koa ny fonao. Minao fa ianao dia olona resy lahatra hoe any an-danitra ny tena arena. Amen. Ny any ambony ny tena arena, ny any ihany ny tena izy ao anatin'izay. Zay zany aloha ny zavatra tsara ho fantatritsika izay. Ninninona hoe ananantsika eto an-tany tsy maharitra zany. Fa na izany na tsy zany ary nefa Andriamanitra dia te hampahalalantsika ny sitrapony mikasika ny vola. Dia zay no mba tiako ianarana, misy teboka anankiroa na telo angamba tiako mba jerena kely androany. Ny voalohany indrindra aloha dia ao amin'ny Salama 4:20. Salama 4:20 dia ny andininy voalohany azafady no iarahantsika mijery. Salama 4:20 ny andininy voalohany. Dia rehefa hita dia enoy tsara, zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompontsika: any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Halleluja. Averintsika tsara mihitsy, any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Davida no niteny an'io. Mazava ho azy fa matoa voasoratra ao anatin'ny Baiboly dia Andriamanitra mihitsy no nametraka azy ao, hoe an'Andriamanitra izao rehetrarehetra izao. Tsy haiko tsika raha mino an'izany, fa ny Baiboly mampianatra an'izany. Za aloha tena mino an'izany, hoe ny zavatra rehetra izay hitan'ny masonao izao dia an'Andriamanitra. An'Andriamanitra ny tany, an'Andriamanitra izay rehetra eo aminy. Azonareo le izy? Dia miova be mihitsy ny fomba fandraisantsika ny arena rehefa avy eo. An'Andriamanitra ny tany sy izay rehetra eo aminy. Raha ohatra ka maka lalàna tsika, lalàna frantsay ohatra zao ny fantatro. Ianao zany raha manana tany ianao, ohatra hoe manana terrain ianao 500 mètres carrés, dia io terrain anao io tsy nasianao ninninona teo fa nofefenao fotsiny. Dia nisy olona raisintsika hoe tonga dia niditra teo izy, dia nanangana trano izy 10 étages, building ngeda be mihitsy ny natsangany teo, trano tsara tarehy. Tonga ianao rehefa avy eo taitra be ianao hoe ndrifa ino ity. Dia rehefa avy eo naseho anao an'ilay olona hoe fa ahoana ianao nanangana teto amin'ny taniko teto, ty ange ny taratasiko sy ny sisa. Dia ny lalàna dia mampianatra hoe zay tompon'ny tany ny tompon'ny zavatra eo aminy. Ka nizaniza manangana eo dia safidy anankiroa ihany.
na avelany io anao na ravany io dia ataonao ohatrany tsy nisy ininona mihitsy teo, fa tsy afaka hoe ravany tapany koa fa manome volanao izy amin'izay. Azonareo le izy dia ohatran'izany koa ne an'Andriamanitra ny tany dia ianao eto amboniny eto, ny volanao nge eto fa nga ny volanao any amin'ny planety Mars, ny volamenanao ne eto an'Andriamanitra ny tany zay rehetra ao aminy. Ny dikan'izany dia zao, raha ny tena marina zay rehetrarehetra ananantsika dia tsy atsika io fa an'Andriamanitra. Zay rehetrarehetra eo pelatananao dia an'Andriamanitra io fa tsy anao. Io zanaka heverinao hoe zanako zany, raha ny tena marina pindrana ianao, fa ny tena tompony dia Andriamanitra ihany. An'Andriamanitra ny tany zay rehetra ao aminy. Io comptenao amin'ny banky io an'Andriamanitra io. Zay fanananao rehetra ny ainao ary moaziko, zay rehetra anao dia an'Andriamanitra io raha ny tena marina. Tsika zany tsy tomponitsika fa pindrana. Azonareo le izy, tsy tompony ianao fa pindrana fotsiny ihany. Indraindray rehefa misy olona maty tsika vao tonga saina, pindrana ange tsika mandalo fa aoka ianao tsy andro fahafatesana vao atsapan'izany, fa zao ankehitriny zao ko tsapanao hoe pindrana ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Matoy eo pelatananao dia tian'Andriamanitra nampindramanao, nomenanao izy ianao hoe zany ny asa mafy zany, ka an'Andriamanitra ny tany eny na ny asa mafy erenao azy ianao ninona ataonao eo anazy foana ianao. Ninona atsangan'le olona eo ambonin'io tany io, tsy anazy io tany io dia an'le tompon'le tany foana, na ninona na tsembika izy na anazy foana io. Azonareo ve le izy? Ny dikan'izay dia zao, tompona andraikitra zany tsika. Samy hafa mantsy ny tompony sy ny pindrana. Ny tompony afaka manao zay tiany atao izy. Amidiny iny androany tsy problème, tonga dia efa amidiny io hoe amidiko ty tomobile ty dia efa ataony session de vitre. Ny tompony nampitehany ary io tsy problème mihitsy. Nareo zany zao tsy afaka hiteny amiko mihitsy raha ohatra hoe pitehiko ty solomasoko ty hoe andray fa naninona mpitehanao le solomaso, fa ianao ty ahoana mihitsy soloanao iny hiteny amiko hoe solomasoko no mpitehako. Fa anaty dia zay tiako anaovana azy. Zay le tompony zay, tsisy afaka mandidy izy, tsisy afaka manapaka izy, zay tiany atao ny atao, fa ny pindrana ny mpitantana tsy mba izay. Tsika rehetra zao mety efa nindrana zavatr'olona daholo dia nga ianao afaka manao zay tianao atao hoe nindramiko ty tomobilin'olona ty, aloha ohatran'ny tiako lokoina mavo izy ty fa mahakamo le fotsifotsika, dia tonga dia lokonao mavomavo be ny tomobiliny raha laza za zany tonga dia ngamba tsy te hahita, lasa zany sady tsy vavaka ntsony ianao sa raha laza za, satria mety raikitra amin'izay ary dia samy roahany nareo. Zay ange le mindrany, le mitantana, mametraka fotsiny le hoe ty apetrako any aminao fa tsy anao ty, fa tantananao tsara fotsiny, ao ka hoendry ianao. Fa rehefa tonga dia mifankahita tsika, se rendre compte tsika hoe nataonao ahoana daholo le izy, inona daholo ny nanaovanao azy. Ohatra tsika le nirahana ny etsena taloha, tsy tompony ianao, mitantana fotsiny, dia tonga ianao rehefa avy eo dia azao 50 dia nividanako anana le 200 dia nombo matavy fefany dia menaka 100 dia eo ianao dia manao tatitra eo. Raha vao tsy mety tsara io, bediny le naniraka ianao dia aiza ny ambony, satria tsy anao le izy. Ny volanao ny afaka ataonao zay tianao atao, fa rehefa nitantana ianao dia zay tian'ny tompony nataonao atao. Azonareo ve le izy? Ka raha azonao zay dia ampiaro amin'izay rehetra anananao hoe tsy tompony mihitsy ianao fa mindrana amin'Andriamanitra ianao, mitantana ny fananan'Andriamanitra ianao. Tenenindray ny namanao akaikinao, mitantana ny fananan'Andriamanitra ianao. Amen. Dia misy zavatra anankiroa aterak'izay zavatra anankiroa. Ny voalohany indrindra aloha, satria an'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia aza manahy ianao. Aza manahy ianao. Mampianatra ny Baiboly, aza mananareo
inona no hoaninay, inona no sotroinay, inona no tafianay, dia ahoana sy ahoana, dia amin'izao anie tsika izao mbola ampitomboana le izy, dia aiza ny lasantsinay, dia aiza ny andehananay, dia aiza ny firehanay, dia ahoana ny zanakay, sy ampitomboy lisitra be dia be. Hoy ny tompo hoe ninona lisitra lazainao eo, dia aza manana reo. Satria ny antony an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, dia afaka omen'Andriamanitra anao izay ilainao. Sady efa nampanantena rahateo ane izy, ka tsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany, dia anampo anareo zany rehetra zany. Aza manahy zany. Tsy haiko nareo raha efa nitaingina an'le bisikileta tsy metsika ireny. Le bisikileta tsy metsika zany dia hoe taingina ianao miaraka amin'ny akanjo efa voahomana, lasa amin'izay ianao mamoy, kipy ianao zany hoe lasa ianao, voizinao le bisikileta, voizinao le bisikileta, atsasakadiny zay, tsemboka ianao tsemboka ianao, sefosefo ianao, reraka ianao, hadiny ray, ahiratra ao ny masonao tena tsy netsika 2 centimetatra akory, eo ihany, ianao reraka fotsiny namoy, fa tsy nandroso mihitsy le izy. Ianao reraka be. Ny fanahina nge ohatra amin'ny bisikileta tsy metsika, mandany dia mandany ny fotoananao io, mampiasa dia mampiasa ny lohanao io, mahatonga anao tsy mahita tory io, mikorotana mihitsy ianao, mamoy ianao, fa tsisy fiovana mihitsy na kely ary. Reraka fotsiny ianao, tsy nahita tory fotsiny ianao. Zany no mahatonga aza manaiky andevozo ny fanahina sy ny tahotra zany ianao raha manana an' Jesosy. Fa an'Andriamanitra ny tany zay rehetrarehetra ao aminy, dia aza manahy ianao, manompo tsara an'Andriamanitra ianao, omen'Andriamanitra anao zay ilainao. Amen. Omen'Andriamanitra anao, mandany andro fotsiny ny fanahina, tsy mavita in'iny. Aloky ny amin'ny bisikileta ny Dieudonné, iny rehefa tengenana hitako mihitsy hoe iny afa mandroso. Le bisikileta tsy metsika iny, tsy namako iny. Amen. Tsy mampandroso. Sanareo efa nain'olona ny-jovavolombelona, za tena hijovavolombelona aminareo hatramin'izay nahatonga anazy zay dia tena niova tanteraka mihitsy ny fiainako tena hitako mihitsy tena nirotsadrosaka daholo ny fitahiana hatramin'ny nahatonga ny fanahina tena hoe nahafeno tao an-tsaiko tao, hatramin'izay nesan'ny lohako zay tena niova ny fiainako. Tsisy hijoro vavolombelona amin'izany, ny hijorona vavolombelona hatramin'izay nesan'ny lohako zay dia jereo aty fa tena maloka lava, mijaly, mikorotana mihitsy aza mba be fanahina raha lasiana-bavy, matokian'Andriamanitra ianao, aza manana inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fisaorana mban'ny fifonana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra, mivavaha fotsiny ianao, ankinao amin'ny tompo dia aza manahy. Amen. Zay zany aloha zava-dehibe zay, tsy tompony ianao fa mpindrana, tsy manahy ianao, mangataka amin'Andriamanitra ianao dia omeny anao zay ilainao. Misy koa mantsitsika ane mila zavatra tsy ilaina, mila zavatra tsy ilaina, tenenin'ny ry zareo vazaha hoe caprice, fa ny resahan'ny baiboly aloha dia besoin, zay tena ilainao, mampanantena ny tompo omeny anao zany. Ny caprice indray tsy haiko aloha fa mediva hevitra any aminy any dia amaly anao izy arak'izay tiany, fa ny azoko lazaina anao izay tena ilainao dia ao. Ka raha tena mila tomobile ianao dia omeny tompo ianao, ka rehefa fantany hoe ilainao le izy, vavaka ianao, matoky azy ianao dia omeny. Fa ianao indraindray mety hanana caprice hoe za indray tsy hitaingina aloha, ratsy le BM le anina tsara tarehy reny, na le V6 sa V8 sa V14, dia zay indray tsy haiko fa ny atao hoe ilaina dia tomobile, dia rehefa omeny tompo tomobile ianao na 4L ary ka mandeha, ilainao zay. Azonareo le izy, zay ilainao ihany. Misy efa manomboka matahotra, aza hitaka 4L zany ny tomobile fantatro ny tompo zay tena ilainao, zay tokony ho anao fantany koa ianao hoe zanak'Andriamanitra, omeny anao zay tsara, omeny anao zay mety, fa tsy araka le eritreretinao foana le izy. Amen. Dia ny faharoa manarak'izay nefa, raha mitenintsika hoe aza manahy, ny dikan'izay tsy hoe aza tsy mivaky loha, fa indraindray koa tsy mitovy le resaka.
Ny tenenin'ny Baiboly dia hoe aza manahy fa tsy hoe aza miraharaha ninina. Fa misy kristianina tena diso tsy manahy loatra dia tsy miraharaha ninina indray izy. Ndao tsika maka tenin'Andriamanitra anankiray eo amin'ny ohabolana. Ohabolana toko fahaenina. Reto zany le ataoko hoe kristianina tsy tena endre. Ohabolana toko fahaenina dia ny andininy fahaenina. Zao no lazainy. Ohabolana sisisy. Mandehana ny mivitsika ary lay malaina. Dinio ny fanaony ka mba endre. Tsy manana komandy reny na mpifena mpanapaka, nefa mamorony ny haniny raha fahavaratra izy, ary manangona ny fihinany amin'ny fararano. Mandra-pahovinany mbola andry ihany ianao ry lay malaina, raha hoviana no hifoha amin'ny torimasonao. Mbola atory kely ihany, mbola horenoka kely ihany, ary mbola no tanana kely atory, dia ho tonga toy ny lehilahy maona hamely ny alahelonao, ary ny fahantrana-nao ho toy ny jiolahy. Misy kristianina milaza hoe tsy manahy izy dia tena tsy mivaky loha. Ina moa no tiako tenenina amin'izany? Ny vitsika voalohany aloha mazoto izy. Midika an'ilay hoe tsy manahy zany aloha dia tsy midika hoe manaova kamo manomboka izao aza manao ninina. Tsy hoe tsy manahy ianao dia tsy miezaka manao ninina, tsy izany le izy. Fa mila olona tena mazoto tsara ianao. Raha mbola azo atao dia miasa mampianatra ny Baiboly. Ny raim-pianakaviana manatrika eto ny tena tiako resahana be dia be ao anatiny. Raha mbola azo atao miasa, velomy tsara ny vady aman-janaka. Hatrany amin'ny testamenta taloha Andriamanitra dia niteny hoe enin'andro no iasanao, amin'ny andro fafito dia hitsahatra ianao. Dikan'izay natsoin'Andriamanitra hiasa ny olony. Indrindra ny lehilahy izay manatrika eto. Raha mbola miankina aminao, rehefa avy eo rehefa tsy miankina aminao tsony, tsy mahita asa ianao, ny fahasalamanao tsy ahafahanao miasa, efa tsy miankina aminao tsony zay, aza manahy fa an'Andriamanitra ny karakaranao. Fa raha mbola miankina aminao, miasa. Paoly moa niteny hoe raha misy tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Ny antsika moa aty efa hafa na tsy miasa ary mihinana ihany. Fa ozy amantsy anao hoe raha mbola miankina aminao dia ataovy izay azo ny tananao atao rehetra. Amen. Aza mionona fotsiny hoe izay efa mahazo fanampiana, miasa mafy. Fa le hoe aza manahy tsy manohatra mihitsy ny fiasana, aoka hiasa ianao. Ry Paoly ary mpanompon'Andriamanitra mbola navita ny asa. Zay ny ampianaran'ny soratra masina, zay ny vitsika. Faharoa manarak'izay, ny vitsika koa dia manangona. Eo amin'ny andininy fahavalo izy nefa mamorony ihany ny raha fahavaratra izy, ary manangona ny fihinany amin'ny fararano. Ny vitsika zany rehefa tonga ny fotoana be sakafo, ny fararano, ny fahavaratra, le mbola tsy mangatsiaka iny ny andro, dia manangona ny vitsika, miasa ny vitsika. Tsy haiko nareo raha mba mandiny, rehefa tsisy atao ianao, aza variana mieritreritra be eo fa jereo ny vitsika. Ndana mba mandehandeha mba mijerijery vitsika. Rehefa misy manontany ianao fa hoaiza ianao, ndeha mba hijerijery vitsika, hianatra, dia jereo ny vitsika. Fa rehefa mafana ny andro, rehefa fararano ny andro, dia miasa ny vitsika. Mitatitra izy, mitatitra. Rehefa mahita lava-bitsika ianao indraindray mampalahelo fa tsy maintsy zay moa le izy, feno potipotika sakafo be dia be, potipotika mofo, feno mihitsy le lava-bitsika ao, fa dia vonoina moa satria le vitsika koa zavatra mahakamoko. Tena manangona izy, tena manangona izy. Rehefa mangatsiaka amin'izay ny andro, tsisy ninona tsony, maina ny tany, mihinana fotsiny ny vitsika rehefa avy eo. Mihinana fotsiny izy, mihinana fotsiny izy, mihinana fotsiny izy. Tanareo moa nisy an'ilay hoe fable de La Fontaine, tantara kely la cigale la fourmi. Ny vitsika ao tsara fa le bibikely atao hoe cigale tsy tena mananona, tsy tena mivaky loha. Dia nihirahira fotsiny, alalala, mafana ny andro, mihirahira, tsy mba mieritreritra manango, mandindihy fotsiny ny cigale, fa ny vitsika kosa miasa mafy izy. Tonga amin'izay ary ny fasarotana ny maitany.
Mbola nihirahira ihany aloha ny sigalina fa rehefa avy eo laminy teo am-pelantanana. Tsisy nohanina tsony. Mitaraina tany amin'ny vitsika manao hoe ody mba hameo kely aloha mba hampindramo fa rehefa tonga ny tonga indray ny fahavarana sy ny fararano dia mba solokony ianao. Hoy ny vitsika hoe tsy afaka manome anao fa inona nataonao tamin'izaho ilay niasa mafy. Misy kristianina tsy mivaky loha. Ny antony hanomezan'Andriamanitra anao mihoatra noho izay ilainao dia hanaovanao ohatra ny vitsika. Indraindray, fitahiny ty, tonga dia lany iny. Tahin'Andriamanitra mipoaka ny afera, lany iny. Tsisy tsony, tsisy ambiny. Tsy vitsika ane zany, vitsika manangona. Hatria fantany hoe ho avy ny ririnina, ho avy ny mangatsika, dia eo izy vao hanana olana raha sendra. Enoy tsara ty fehezanteny anankiray ity, ny antony hanomezan'Andriamanitra anao mihoatra izay no ilainao amin'ity volany ity, dia ahafahanao mametraka kely aloha, satria misy ilanao an'iny anerinany. Matoa ianao omen'Andriamanitra mihoatra, dia aza falifaly loatra hoe tonga dia izao, mbola mandeha tsara mihitsy ny frigidaire soloina fa vao indray ty aloha fa misy ty. Asaintsainy hoe misy ilako an'ity zany anerinany, matoa nomen'Andriamanitra mihoatra ty. Raha tsy ilainao iny tsy nomen'Andriamanitra anao. Aoka ho endry taka ny vitsika. Amen. Zay tsy midika mihitsy hoe be fanahina ny olona mametraka sy mitsinjo ny ho avy, fa raha ny tena marina be finoana ny olona manao an'izany, satria fantany hoe avy amin'Andriamanitra io, karakarainy tsara, mino izy hoe tena avy amin'Andriamanitra io, ary mino izy hoe ilainy io, tokony ho ampiasainy amin'ny zavatra araka ny tokony ho izy io, apetrany tsara mihitsy mandra-pahatonga an'izay fotoanan'Andriamanitra ilainy azy zay. Ao ve tenenina manao manaova taka ny vitsika. Tsy midika izany hoe zay ro ny atody so ndray hisy hitaraina ty pastera hatramin'ilay toriteninao iny ange zay ao zara raha mihinan-kanina tandremo tsy midika izany hoe zay ro ny atody. Ampiasao izay tokony ho ampiasaina rehetra, aoka hiaina tsara ohatran'ny olona rehetra ianao aoka tena ilamina tsara. Rehefa misy ambiny dia aza mitady lalana azonareo le indraindray ngenareo tena mitady lalana mihitsy, tady lalana. Rehefa tsy hitanao zay ananina azy apetrao aty amin'ny pastera, mahita lalana koa iny rehefa tonga aty. Tompo nahita antsika zay zany tena zava-dehibe zay. Voalohany aza manahy ianao. Ny faharoa manaraka an'izay Lioka 9:7. Lioka 9:7. Hoy ny filazantsara ny Lioka 9:7 manao hoe Lioka 9 verset 38. Omeo dia mba omena ianareo, fatra tsara sady ahintsana no afatratra, ka mihoatra no omeny ao ampifonareo, fa izay fatra ataonareo no amarana ho anareo kosa. Amen. Mampianatra antsika koa ny Baiboly ny fomba tena fitantanana ny volan'Andriamanitra eo am-pelantananao io. Aza adino fa mpitantana fotsiny ianao, dia ny apetraka Andriamanitra zany hoe tian'Andriamanitra ianao olona tia manome. Amin'izay rehetra omen'Andriamanitra anao, amin'izay hanomezan'Andriamanitra anao, dia tiany ianao hoe omeo dia mba omena ianareo. Ny zanak'Israely tena nampianarin'Andriamanitra mihitsy amin'ny atsipiriana hoe zao ny tokony ataonareo. Ny amin'izay vokatra miditra tamin'izany tsy mbola tena nisy karamavola fa vokatra mamboly dia ozy Andriamanitra hoe zao daholo ny tokony ataonareo.
rehefa tonga ny vokatra asorinareo ny ampafolony, aterinareo any amin'ny tempolo hoa. Vita zay tohananareo indray ny mahanitra, maka ampafolony faharoa indray nareo, omena ny kamboty sy ny mahanitra indray iny. Ny 25% ny vola niditra tamin'ny zanak'Israely dia nomenan'Andriamanitra daholo, ary tsy maintsy nomena. Raha tsy zany tsy tonga ilay fitahian'Andriamanitra rehefa avy eo. Sorinareo ny ampafolony hoa, omenareo ny ampafolony indray ny kamboty sy ny mpitondran-tena miaraka amin'ireo mpiso, meo daholo zany. 25%, 23% eo. Nampianarin'Andriamanitra mihitsy hoe aokinareo tena tia hanome. Dia tsy miova ny Andriamanitra e. Tsy miova Andriamanitra, ny fanekena ny miova fa Andriamanitra tsy miova. Izany hoe tian'Andriamanitra foana tsika ho tia manome. Tian'Andriamanitra foana ianao olona tena tia manohana, tia manome. Hoy Jesosy hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Rehefa manome ianao dia tahaka ny miary harena ho anao any an-danitra. Ianao zany isaky ny manohana, isaky ny manome, dia miary harena ho anao any an-danitra. Tahaka ny hoe misy livre A zany ao an-danitra ao, dia isaky ny manome ianao dia mitombo ihany ny solda, mitombo ihany ny solda, mitombo ihany ny solda ivantananao rehefa any an-danitra any. Valim-pity ho anao zany. Zay le harena ho anao any an-danitra any. Ka aoka ianao olona tia manome, omeo dia mba omena ianareo hoy ny Tompo. Fatra tsara sady ahintsana. Tena tsara fatratra mihitsy zany. Zany no omenao ampofonareo raha manomenareo. Fa zay fatra amaranareo no amarana anareo kosa. Ny kristianina tokony olona tena mahalala tanana, tena mazoto manohana ao amin'ny asan'Andriamanitra. Ny zanak'Israely no noterena hoe tsy maintsy manome ampafolon-karenina avy eo koa tsy maintsy tohananareo koa reto mahanitra reto, tsy maintsy omenareo koa ny mpitondran-tena sy ny kamboty. Fa ny kristianina tsy tokony terena mihitsy ianao an'izany, fa tokony tena hatsapa hoe manome izy satria tiany Jesosy. Amen. Raha niterena ny zanak'Israely, ianao tsy miandry terena satria ianao tian'i Jesosy. Amen. Tokony hihoatra lavitra noho izy ireo tsika. Misy olona hoe metraka fanontaniana hoe ka ny ampafolon-karena zany ange tsy niresahan'i Jesosy sy ny karazana. Fa ny any teneniko aminao dia zao: raha ny olona niterena ary navita, ianao tsy terena zany tokony ianao mihoatra amin'izany. Ady hevitra tsy tokony mipetraka mihitsy zany na kely ary. Aoka olona tia manome fa harena ho anao any an-danitra sady. Amen. Harena ho anao any an-danitra sady. Nisy lehilahy hono iray andro mpanao trano izy io, dia efa antitrantitra ihany izy zany, efa ho retirety. Dia rehefa ho retirety izy tsy tena nanam-bola be izy tamin'ilay asany, tsy nanana ekônômia. Dia ozy izy hoe zao zany ny tao an-tsaina hoe zao zay zavatra ampanaovy ny patron amiko farany amin'ity taona farany asako ity tsy maintsy hanimbina amin'izay fa efa elany natoky, fa tsy maintsy hitsinjo ny retirety koa. Nanantona ny patron dia niteny hoe zao 6 mois eo sisa ianao no miasa, dia avy eo ianao retraity. Dia mba angatahako aminao mba manaovy ianao trano anankiray farany, manamboara villa hafa. Nisy tany ary nividiko malalaka be 500 mètres carrés, dia atsanganao ny villa, ataovy tsara. Ny matériaux rehetra ampiasainao amin'ilay izy ataovy an'ilay tena farany tsara, le farany lafo be reny daholo. Aza mividy zavatra ambanimbany mihitsy fa zay tena lafo na ohatriny tiany vola tonga dia ampiasao ty. Rehefa mbola tsy ampy maka ianao any amin'ny sekretera, tonga dia efa maka tenena izy hoe avoa ny vola mantsy trésorier hoe dia mamoaka fotsiny fa za andeha mandritra ny 6 mois dia miverina rehefa avy eo. Rehefa tafaverina misy zavatra omeko anao, valim-pity kely mba omeko anao amin'irety. Fa ataovy tsara le trano eny tompoko. Fa nitao an-tsainy hoe tia le izy, dia tsy nataony arak'izay, fa materiel farak'izay ratsy mihitsy ny nampiasainy. Misy ary ny sasany efa occasion, le farany mora indrindra reny, dia reny nataony tafo, le tafo farany manify, dia nataony an'le ambanimbany daholo. Io ny trano farany ratsy indrindra nataony. Tonga amin'izay ny patron jery dia fa ahoana, fa ngatsy efa nafarako. Reo nananona nahitahita excuse teo izy. Dia ozy le patron
Zay zany fa tsy maninona fa nisaika teneniko anao hoe io le valim-piti anao. Zaho zany ngabe hipetraka ao amina trano tsy de tsara, nataony faran'izay ratsy indrindra. Peignoir faran'ny ratsy, lavabo faran'ny ratsy, ny loko faran'ny ratsy, ny tafo faran'ny ratsy ary vetivety dia rovotry ny orana sy ny masoandro, le faran'ny ratsy indrindra ny nataony. Nefa raha nataony an'le faran'ny lafo sy tsara, izy ihany nahazo an'ilay izy. Misy ane kristianina ohatr' zany zara raha mamafy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Atao faran'ny ratsy, atao faran'ny kely, nefa ho anao ihany io. Valim-piti anao ihany io rehefa avy eo. Ka raha mamafy ho an'Andriamanitra, atao faran'ny tsara fa ho anao ihany io. Enao ihany ny andray an'io rehefa any ambony any, tsy za, tsy Jesosy, fa enao ihany. Fampianaran'Andriamanitra anao le izy omany ny mandrakizay anao, omany ny valim-piti anao, mamafaza ataovy tena faran'ny tsara. Ka zay mahatonga miteny amintsika hoe raha tena takatritsika zany, tsisy resaka adevitra be dehibe zany hoe ahoana sy ny sisa, fa manome anao raha mbola afaka manome koa. Amen. Manome anao. Ary tsy amin'ny asan'Andriamanitra ihany, toany ny asan'Andriamanitra tsika, toany ny fiangonana, tsika rehetra nga malala hoe io na inona torotenin'ny paster eo. Rehefa tsisy vola ao amin'ny fiangonana io, dia tsy mandeha io. Ary toa gagabe nareo, rehefa tsy voalohany io fatrano, dia aiza ary paster ny toroteny eo amin'ny boulevard sud. Tsy maintsy mila vola ny asan'Andriamanitra, ary zay ny mahatonga an'Andriamanitra hoe ampianariny zay rehetra manompo azy hanome, hanoana, hanomana ny mandrakizay, miary arena ho anao any an-danitra. Mazotoa manome, aza mba olona kambo manome, fa ho anao ihany io. Tombotsoa ho anao ihany io. Dia aza miandroko hoe laolo rehefa 70 taona vao hanome, tsy mahavita ininona loatra tsony zany Sao ianao dia manomana tsara amin'ny fonao rehetra. Rehefa tonga any an-danitra ianao olona tena manana valim-piti tsara mihitsy, hoe ny tompo hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa tsy ny asan'Andriamanitra ihany, fa manomeza ho an'ny hafa koa. Ao amin'ny testamenta taloha efa niresahako anareo teo hoe Andriamanitra tena sarotiny amin'ny malahelo sy ny mpitondra tena ny kamboty. Reo olona mahantra sy sahira, nampianariny mihitsy ny vahoakany hoe tsy maintsy omenareo reo. Dia niteneniny mihitsy hoe zao ny tsy maintsy omenareo azy. Ny testamenta vaovao koa dia mampianatra hoe aza manadino ny manao sosiantra, fa fanatitra toy izany no akasitrahan'Andriamanitra. Tsika ne ampianarina koa tena hanome ho an'ny hafa, hanoana ho an'ny hafa. Aza mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa, raha manana ny andro hanaovantsika ozy ny tenin'Andriamanitra, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana, indrindra fa amin'ireo kristianina izay sahirana. Aoka ianao olona manome, fa zany no arena ho anao any an-danitra. Jereo nge ny tenenin'ny Paoly eo amin'ny Timoty voalohany toko 4:7-10. Timoty voalohany toko 4:7-10. Dia zao no lazainy, jereo tsara. Toko 4:7 dia ozy Paoly manao hoe anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao, mba tsy avonavina ka tokony arena miovaova, fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifalitsika, mba hanao soa, mba hanan-karena amin'ny asa tsara, azoto manome sy miantra, ka dia hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany amin'ny andro avy, mba hiazonany ny tena fiainana. Zay manan-karena ozy izy dia anaro, tsy atokony arena fa olona tia hanome, olona tia hanao soa, olona hanan-karena amin'ny asa tsara, azoto hanome sy hiantra, dia hiary fanorenana ho an'ny tenany zany olona zany. Dia ozy nareo hoe ka mimpanan-karena ny tiany resahana eo fa tsy za. Fa inona tokoa moa ny atao hoe mpanan-karena? Inona ny atao hoe mpanan-karena? Iza manan-kevitra arovony tenanao mba tsy ho voakasika io. Zao ny eo an-tsainareo ao, zao fa tsy lazainareo. Ny atao hoe mpanan-karena dia manana tômôbilina 5, manana trano anankitelo, manana camion 2 na 4 miasa makany Tamatavy, manana mpiasa be dehibe,
manam-bola be dehibe any amin'ny banky, afaka manao zay tiany atao, zay ny atao hoe mpanan-karena amiko. Betsaka amintsika mieritreritra an'izany, fa za tsy resa lahatra amin'izany. Amiko ny atao hoe mpanan-karena dia olona manana mihoatra noho izay ampy azy, manana mihoatra noho izay ilainy. Raha ohatra zany hoe 100 euro ny ilainy amin'ity volana ity, ka manana 150 euro izy dia efa mpanan-karena izy zay. Manana mihoatra noho izay ilainy izy. Voalohany hofatrano, ny sakafo tsara izy, afaka mividy kiraro izy, mividy akanjo izy, azony daholo izay ny ilainy, mbola nisy ambiny, efa mpanan-karena izy zay. Matoa ianao zany, omen'Andriamanitra mihoatra, ianao io olona resahana io. Dia aoka ianao olona tia manome, olona mazoto, ka tsisy ho mpanan-karena mihitsy angera izany. Samy miteny daholo mbola tsy za zany. Mbola tsy za zany, fa rehefa mihoatra noho izay ilainao fotsiny ny eo am-pelantananao, concerné ianao. Misy vehivavy ary-mpitondra tena moa anatin'ny Baiboly, tsy nanana mihitsy izy raha ny tena marina, tsy ampy ho azy akory ary, fa ao anatin'le fanoale tantarany tompo amin'ny Luka 12 hoe 1:20 azafady, io vehivavy io tena nanome ny fivelomany rehetra. Tsy niandro ho mpanan-karena akory le vehivavy, tsy niandro hoe ho ampy akory izy, fa nanome satria tsapany hoe zay ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mila mianatra an'izany ianao. Aoka ianao olona tia manome, toaniny asan'Andriamanitra ary toaniny hafa. Za tena mampahery anao mihitsy. Raha afaka manohana ianao, misy zanaka olona mivavaka kristianina fantatrao hoe tena mba manompo tsara mihitsy ny ray aman-dreny, sahirana tsy mianatra io zaza io satria tsisy ekolazy. Raha resaka 10 euro ny ekolazany isam-bolana, ataovy. Fa zany nanomezan'Andriamanitra anao. Amen. Jereo ane Korintiana faharoa toko 7. Jereo Korintiana faharoa toko 7. Dia zao no lazainy. Korintiana faharoa toko 7. Dia ny andininy 17. Toko 9 ny andininy 17 azafady. Korintiana faharoa toko 9 ny andininy 13. Toko 9 ny andininy 13. Ozy izy, kanefa tsy niahatonga fitsaharana amin'ny sasany ary fahoriana aminareo no anaovako izany, fa mba hisy fitoviana, ka amin'izao ankehitriny izao ny haben'ny harenanareo no ahafaka ny alahelo-nireo, ary ny haben'ny harenareo kosa no ahafaka ny alahelo-nareo, mba hisy ny fitoviana, araka ny voasoratra hoe ny manangona be tsy nanana ampy, ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy. Amen. Ao ambonimbony eo raha vakianao le tenin'Andriamanitra dia miresaka hoe famoriam-bola izy hoe tratran'ny mosary ny fiangonana tany Jodia, sahirana be zany ireo. Rehefa sahirana ireo dia netanin'ny Paoly daholo ny fiangonana hafa tany Eropa rehetra, tany Azia rehetra, Azia mineura tamin'izany hoe andao anao fanangonam-bolitsika anohanana anareo namantsika ireo. Dia ozy Paoly hoe nareo zao ny manana, nareo zao ny manan-karena, dia aoka nareo mba hanome anareo, fa ny harenanareo hanafaka ny alahelon'ireo, ary amin'ny ho avy kosa ny harenan'ireo mety mba hanafaka ny alahelon'areo koa. Matotsika omen'Andriamanitra mihoatra noho izay ilaina, mihoatra noho izay ampy, dia misy dikan'izay. Tian'Andriamanitra olona manome ianao. Ka aza dia mba falifaly foana fa i-rendre compte anie tsika indray andro any. Faly ery tsika mianakavy manangona sy mampirina, fa adinontsika indraindray hoe misy antony io. Hiatrehanao ny zavatra amin'ny ho avy, fa hatonga anao mba hianatra hanome koa. Zay ny ara-Baiboly. Amiko tsy ara-dalàna mihitsy zany hoe ao anatin'ny fiangonana anankiray izany misy olona manana tômôbilina 10, dia nefa misy olona tsy manana trano akory fa eny an-dalana. Tsy misy fitiavan-tena ao, tsy ara-dalàna zany, tsy ara-Baiboly zany. Ny ara-Baiboly dia hoe ny manana miezaka mba manohana an'ireo tena mitolona. Aza manome ny kamo ianao,
Raha misy tsy miasa aoka izy tsy hihinana aza manohana olona kamo zany ianao. Ny kamo lasa ny kamo vavy avy elao tsy hihinana eo. Fa raha misy olona tena hitanao hoe tena mba mitolona mafy amin'ny fiainana, manompo an'Andriamanitra, tena mba miezaka, reny olona reny ampiana. Ampio ny zanak'ireny olona reny. Toano reny olona reny. Aoka ny mihoatra eo aminao mba ho tonga fitahiana ho an'ireny olona reny. Amen. Ny kamo velao eo, velao tsy hihinana eo izy. Fa ny mazoto, ny mitolona ampio. Toano. Fa hitahian'Andriamanitra anao zany. Revana izay manatrika eto. Raha ohatra ianao ka mbola tsy mahay an'izay dia aza mangataka ny anana mihoatra. Olona tia manohana rehefa manana mihoatra, aza mangataka amin'Andriamanitra kory mba hanana mihoatra. Fa lasa ho fitsarana anao fotsiny ilay izy. Fa raha vonona ianao hoe Tompo, raha omenao dia tena hanome tena hanohana, ary izao izay efa am-pelantanako dia efa mianatra sahady za tena miteny aminao hoe tena hitahanao Andriamanitra. Mitady olona ohatran'izany Andriamanitra. Ny vavaka ireny mahanitra ireny ange tena henon'Andriamanitra. Amen. Dia te hitady olona be dia be Andriamanitra ho valim-bavaka ho an'ireny olona ireny. Fa tsy afaka miara-miasa amin'ny kristianina tia teny izy. Tsy afaka miara-miasa amin'ny kristianina tia vola izy. Fa ny kristianina vonona ihany ankatoy ny teniny. Mahatsapa hoe tsy tompony izy fa mpindrana, izany ny tadiavin'Andriamanitra. Engane mba ianao ilay olona tadiavin'Andriamanitra. Engane eto amin'izao fiangonana izao mba hita lehilahy sy vehivavy tena tadiaviny Andriamanitra. Hoe raha te hitahany ity fiangonana ity izy dia tsy olona any Angletera no alainy na any Frantsa, fa olona eto ihany. Halleluja. Amen. Izay tao amin'ny diakona maro niady hevitra sy ny sisa hoe hisy olona ho ampiasain'ny Tompo fa za tsy tena tiako ny azany. Maty antoka be tsika raha izany. Ho fitahiana ho an'ny fiangonana dia olona any ivelany indray ny ampiasain'Andriamanitra, fa tsika zany aninona? Za aloha malahelo amin'izany, tsy manaiky an'izany aho natrehan'ny Tompo hoe Tompo za ampiasao. Jereo mipoketra koa dia izay hitanao ao, izay ilainao ao tenenao amiko fa omeko. Ampiasao fa tsy mety hoe olona any ivelany any indray ny ampiasaina. Za aloha rehefa nomeko izay azoko nomena rehetra ka tsy ampy, mitadiavy ianao olona any fa za aloha Tompo. Amen. Satria tia koa rehefa tonga any an-danitra dia hitsikitsiky tsara mahita an'i Jesosy. Tena nitantanaka. Zao miliarany nameko anao nandritra n'izay 20 taona nenanao. Fantatro tsara mihitsy. Reto daholo. Teto aloha tsy endry kely teto fa efa niratrapeko izy teto. Jerenao ny calcul. Mandeha tsara. Ty nadalana kely fotsiny fa jereo tsara. Mandeha tsara daholo. Hitanao ty. Ony Tompo mpanompo tsara sady matoky. Ndao fa omeko anao. Avy ny zavatra noharianao rehetra tamin'ireo. Meno ny Tompo any valim-potiako lehibe. Manana andraikitra tsara any an-danitra. Amen. Rehefa mba ho any an-danitra eny dia midira amboninahitra. Raha ho any ihany aza miditra ohatran'ny olona sady malahelo hoe za raha tafiditra ity fa gatsy loza fa za hilafika any aminao ary raha rivo. Tsy manana trano akory, tsy mba nahay nanome, tsy mba nahay nanohana, tsy mba nahay niasa tsara ho an'ny Tompo, tsy mba nanome ho an'ny hafa. Za tsy manokatra ny tranoko aminao zany enao ve mompiniko tetiko sana na dia noho ny alahelo ihany ary mavy ary mile misitrika ato aloha fa manao raray ianao, manao seripiery ianao, fomaraina ianao mitetsy ariarenao anao any an-danitra eo. Sangisangy sary tena n'izany saingy marina ihany. Hoe saintsainao nge ilay izy. Tsy haiko inona ny miandry antsika ihany tontolo hafa mihitsy zany, tontolo ara-panafa tsy ara-nofo. Tsisy resaka seripiery eo. Fa na izany na tsy izany ary inona miandry antsika any an-danitra any amin'ny tontolo ara-panahy, tsy takatry ny saina, tsy izao hitantsika izao. Na ny vatantsika ary mbola hovainy ozy ny tenin'Andriamanitra. Dia aoka tena hoe olona tena hiditra amboninahitra ianao. Dia manome zay ihany. Mahaiza mitantana ny vola izay omen'Andriamanitra anao amin'ny fahendrena. Aoka ianao tsy ho adaladala, aoka ianao tena hiezaka tsara, dia rehefa afaka manome ianao, manomeza. Aza miandry anambe vao manome fa mety tsy hanome mihitsy ianao fa raha vantany vao misy fahafahana manomeza. Amen. Nisy pasteur anankiray
miteny an'izao zavatra zao. Tadiavo ny vola zay azonao tadiavina rehetra. Taovy daholo zay azonao atao amin'ny famarinana. Aoka tsisy mihitsy eto hoe manomboka zao zany dia hanao business maloto, hanao aferana jamala. Fa amin'ny famarinana, tsisy fitapitaka, marina tsara mihitsy araka an'Andriamanitra. Ataovy angony mihitsy, taovy amin'ny sobika, angony. Hoy le pasteur. Faharoa, tadiavo izy sy azonao tadiavina rehetra, dia aveo izy hoe angony daholo koa zay azonao angonina, ampiasao zay tokony ampiasaina. Dia angony daholo zay azonao angonina, apetrao tsara mihitsy, tsara toerana. Dia zao no teneniny omeo daholo koa zay azonao omena. Tadiavo zay azonao tadiavina, angony zay azonao angonina, ary omeo zay azonao omena. Ireo no mamitana an'ilay tenin'Andriamanitra teo. Tadiavo, angony, omeo. Tompony hitantsika tsiraray avy Andriamanitra ne anisy soa atsika. Tompo anisy soa ny fanahintsika. Ndao hivavaka tsika.